Ao anatin'ny ditrany zaza hatrany teny mavahaditokana teny ady tsaritaka sy tsindronantsy ka nahafatesana olona ka nipitsipitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tahapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsivoko zay dia ny mahakasika ny ady tsaritaka izay nahafaty olona izay no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia daholo ho resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Loza mifamoivoizana teny miandro vazo vaky ny kodiarana nivadika ambony ambany ilay taxi brosy. Taxi brosy avy any miandro vazo ho any Morondava no tradoza ka olona 7 no naratra ary ny mpamily mpanampy iray kosa no maty voatsindrin'ny fiara tao Soanahory komina ambanivohitra Ankotrofotsy distrikany miandro vazo no niseho ny loza tamin'iny herinandro iny tokony tamin'ny 9 maraina tany hoany. Fahavakisana kodiarana no fantatra fa fototry ny loza efa tonga teny an-toerana nanao ny fanadihadiana moa ny mpitandro ny filaminana avy eo anivony zandary ireo naratra kosa efa nientina ny azo an-toeram-pitsaboana. Teny Ambohidratrimo indray misy mandroaka amin'ny taniny ireo tantsaha madinika trano miisa 80 olona miisa eo amin'ny 100 eo nalana atao daholy izay efa nipetraka tao antaonany maro. Misy ramatoa 70 taona efa malemy ao an-trano tediavin'ilay huissier ho bataina tsy fantatra hoe alefa makaiza ilay tany deuxième parcelle tsy ao anatin' ilay didy nefa dia nalana tao ihany koa ireo olona. Mba jereo ihany ny maholona mila fiovana ilay rafitra fa tena efa tsy rariny intsony izao hoy nisy mpambahoaka Radjerson Antoine izay voafidy tany amin'iny manodidina iny. Fiakaran'ny rano indray faritra Avarazatsinanana Ambalamanasy Andapy Ambinantelo maro antsetra manana ravaratra tena miakatra ny rano noho ny rotsakorana izay entin'ilay andro ratsy any amin'ny tapany avaratry ny Nosiny amin'izao ankehitriny izao ka dia anentanana an'ireo olona rehetra amin'ireo toerana voakasika ireo indrindra ireo olona izay mipetraka amin'ny toerana iva mba hiakatra amin'ny toerana avo fa sao dia hanahirana izao fiakaran'ny rano vokatry ny rotsakorana izay misesisesy izao ka dia manentana anareo rehetra mba hiala amin'ireo toerana iva izay. Ny filan-kevitry ny minisitra izay natao tany Mahajanga indray anisany nanatrika ny filan-kevitry ny minisitra izay natao tao amin'ny lampantanàna Mahajanga tamin'iny herinandro iny ny solombavam-bahoaka Afakandro Christian. Voasa ity solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana ity amin'ny maha-olom-boafidy azy tao Mahajanga izany hoe tsy nanavahana firehana ilay filan-kevitry ny minisitra raha ampirenena raha teo no donihana indrindra izay tombotsoa ho an'ny faritra Boeny. Raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny député Afakandro Christian dia anisan'ny zavatra andrasana ho izy ny fisokafan'ny fifandraisan'ny Mahajanga sy Komoro izay anisan'ny miantoka ny toe-karena sy ny fiarian'ny vahoaka ao an-toerana. Zavatra manahirana sy mampikaikaika ny vahoaka ny Mahajanga io fifandraisana amin'ny Komoro io. Eto ny votoerana mandray ny entana sy mandefa ny entana makany Komoro. Faritra Mahajanga Vakinakaratra Analamanga dia voakasika izany avokoa ka io no hitarenana amin'ireto tompon'andraikitra ireto mba hitadiavana vahaolana satria simba ny fiarian'ny vahoaka ho izy satrany. Azo lazaina fa ny valy araka izany io hitahitan'ny député Afakandro Christian io satria dia nodinihina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay fisokafany firenena roa tonta izay. Nanamafy ihany koa ny député Afakandro Christian ary ilaina ny fanaovana ny filan-kevitry ny minisitra isam-paritra toy izao. Isika ho izy zatra mijery zavatra amin'ny lafiny ratsy foana hoe fandaniana izao ataon'ny fanjakana izao. Ny mpitondra dia natao handrindra ary raha fandaniana mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka dia tsy tokony holana ho izy satrany. Amiko dia anisan'ny tombony
ny fisiny filankevitry ny ministra toy izao ary tsara raha atao indro mandeha amin'ny renireny vohim-paritany ireny sarotra mantsy ny mahazo ny filoha sy ny prime ministra ary ny ministra izao dia manakaiky ny vahoaka raha ny fanazavany afakandro kristian hatrany midika izany fa tena mangasitraka an'ilay fanaovana filankevitry ny ministra isaky ny reny vohim-paritany ity solombavam-bahoaka izay voafidy tao mahajanga ity mba ahatonga ny fanakaikaizana misimisy kokoa eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ho izy hatrany vaovao mampalahelo indray hita teny amin'ny maray masay ny vata mangatsika ny Michel izay lehilahy namohana filazana ombay mitady tamin'ny taon-tserasera nandritra ny andro maromaro izay voalaza fa niala tao an-tranony handeha hiasa ny 10 febroary teo tsy mbola fantatra kosa izay tena nahavery sy nahafaty azy hatramin'izao ary mbola ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana mahakasika an'ity raharaha ity ny mpitandro ny filaminana ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao fahalasana ny havana manjakaiza izao ary azo misosoka letin'ny sony ainganeo tsara levenina ny maty midika izany fa tena tsy mandry fahalemana ny tany satria na ny olona andeha hiasa aza dia tsy fantatra izay mahazo azy eny an-dalana eny fa efa izy tsy mody any an-trano ihany voataitra ny fiarahamonina sy ny fianakaviana rehefa avy eo afaka andro vitsivitsy dia ny faty tahaka an'izao ny hita ka mahalasa saina ihany ny zava-misy ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao ao anatin'izay von'olona izay hatrany teny ambavady tokana tovolahy roa andeha atao hoe X sy Y no niady teo amin'ny arabe tao an-tany malalaka Ambodivoly fokontany Anjandrambony kominina ambavady tokana tamin'iny herinandro iny rehefa vita ny adin'izy roa lahy dia nisaraka kanjo hitany tovolahy iray hafahafa andeha atao hoe Z fa naratra i ka nenjehin'izy ireo indray ilay tovolahy anankiray nomensika anarana teo hoe X iny avy dia nanindro nantsy tampoka any Z nefa X ka nahavoa ny kibony ka lasa nitsoaka izy noho ny aveo nitsirara tamin'ny tany izy ary nientina haingana namonjy ny hopitaly saingy tsy tana intsony ny ainy rehefa tonga ny zandary tamin'ny brigady Nitos dia nikaroka an'ilay tovolahy izay navandoza avy hatrany nosamborona ary nitanana amponjakely sy natao famitorana ary natolotry ny fitsarana moa izy aorian'izay famitorana izay natao azy zay ka noho izany dia tandremo ihany ry zatovolahy sy zatovovavy izay adiady lava tsy misy tombotsoa azo amin'izay fa mety ahafaty ny hafa ianao na ihany koa mety ho fatin'olona ianao ary raha tsy izay dia mety hanimba ny hoavinao satria raha mahafaty olona ianao dia migadra ary raha maty ny olona ianao dia efa izy moa izay maty zay ary ny maty dia tsy miverina intsony izay sy zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy soatratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia miratsoa